Mbola faly miarabana anao tokantrano manaraka ny météo ny anomboantsika azy ny any an-dranomasina ho an'ny morontsiraka atsinanany anosy dia misy atrano aloha zany ny alondrano avy eny atsimo atsinanana vokatr'ilay avaratraza moa zany tena mahatonga izay misy ihany koa ny rivotra miaraka amin'izay mahatratra any amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora ny mafy ny rivotra ao anatin'izay ny avy ny onja kosa manomboka any amin'ny Cap d'Ambre ka hatraty amin'ny morontsiraky ny Taolagnaro kosa indray dia manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 3.5 metatra zany avy ny onja koa iangaviana zany mpampiasa ranomasina hitandrina ary anaraka ihany koa ny fepetra sy ny toromarika omen'ireo manam-pahefana eny fotony ho an'ny morontsiraka atsimon'ny nosy kosa indray aty amin'ny morontsiraky ny Taolagnaro indray ka hatraty amin'ny morontsiraky ny Toliara aty zany dia any amin'ny alahady indray tombanana izy indray zany ny alondrano avy any atsimo andrefana manomboka an'izay andro ny alahady zay koa misy ihany koa zany ny fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'izay avy ny onja zay fa ho an'ny androany sy ny rapiso ary koa ny andro ny sabotsy dia azo lazaina fa miverina amin'ny laune moa zany ny ranomasina ho an'ny morontsiraka atsimon'ny nosy iny satria dia latsaka ny 2 metatra amin'ny ankapobeny ny avy ny onja atao anatin'ny 2 andro izay ao anatin'izay ihany koa zany dia iangaviana ihany koa ny aponina ho an'ny morontsiraka atsimo mba hanaraka ihany koa ny vaovao tsy tapaka mahakasika ny toetrandro indrindra moa zany ny any an-dranomasina araky ny efa nolazaina teo raha ny eto an-tanety kosa indray ary ny rapiso aloha zany dia mbola anjakany avaratraza ho an'ny ilan'ny atsinanany nosy zany tsy dia mbola misy fiovana firy raha mitaha amin'ity sary hitantsika amin'ny androandroany ity zany mety toetrandrontsika ho an'ny rapiso izay fa manomboka ny sabotsy aloha zany dia lefitsy kelikely izay akoatra ny any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy satria dia misy indray zany ny arinondraona andrasana ato amin'ny tapany atsimony nosy ato miverina kosa tsikelikely izay varatraza zay any amin'ny fiandohan'ny herinandro any hitantsika hatrany moa zany ny vaovao mahakasika an'izay ny maripana ihany koa amin'ny ankapobeny zany tsy dia misy fiovana firy ho an'ny voatany sy ny ilan'ny atsinanany nosy iny raha ho an'ny rapiso fa miakatra kely zay ny andro ny sabotsy sy ny alahady toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina dia misy hatrany aloha zany ny orana malefaka ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy fa saingy maimaina kosa ho an'ny faritry ny vadivavafitovinany sy atsimo atsinanana mandrahona ny andro ho an'ny ilan'ny atsinanany voatany zay arahina herika hatrany zay indraindray ho ana faritra sasany ny ilany arefany moa zany maina tanteraka ny andro raha ny piso tolakandro dia mbola mitoeratrany izay orana malefaka miatoato zay ho an'ny faritry ny Analanjirofo sy ny faritra atsinanana arahina herika hatrany koa izay ho an'ny faritry ny Alaotra Mangoro ny ilan'ny atsinanany tany dia mandrahona na mandrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny torak' izay koa ny ilan'ny atsinanany faritry Sofia ny ambiny maina ny andro indrindra moa zany ny any amin'ny ilany andrefany nosy iny zany raha ny maripana vao vinavina amin'izay rapiso izay dia manodidina ny 2.10 ka hatramin'ny 5.10 ny ambany indrindra ho an'ny voatany mahatratratra any amin'ny 20 raha tany amin'ny 2.20 kosa ho an'ny voatany any ny maripana ambony indrindra ny morontsiraka atsinanana dia eo amin'ny 7.20 ka hatramin'ny 7.20 degré celsius ny maripana ambony indrindra vao vinavina amin'izay rapiso izay ny any amin'ny tapany atsimo andrefana no misy fiakarana kely ny maripana ambony indrindra zany koa ny any amin'ny morontsiraka ny faritry ny Menabe ny any amin'ny tapany avaratra andrefana moa zany dia mafana hatrany ny andro indrindra moa zany ny tapakandro ariva satria dia misy hatrany amin'ny 3.30 degré celsius ny maripana vao vinavina ao anatin'izay raha ny andro ny sabotsy dia tombanana hatrany aloha zany misy ny orana malefaka ho an'ny morontsiraky ny Analanjirofo sy ny morontsiraky ny faritra atsinanana mandrahona ihany koa ny andro zay mety misy herikerika ho an'ny ilan'ny atsinanany faritra Sofia sy Alaotra Mangoro iny fa ho an'ny voatany kosa voakasika an'izay ny any amin'ny faritry Vakinakaratra ny any amin'ny faritry ny Moromania Otmatsiatra makany atsimo zany dia mety hisy ny zavona vao maraina fa orian'ny zavona zay zany dia miverina maina ny andro amin'ny ankapobeny ny ambony kosa maina tanteraka moa zany ny andro ho an'izay andro ny sabotsy izay raha ny maripana vao vinavina ao anatin'izay dia somary misy fiakarana kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany eo amin'ny 13 degré ka hatramin'ny 12 degré celsius eo ny vao vinavina ao anatin'izay torak'izay koa ny amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iny miakatra kely izay maripana ambony indrindra izay torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritry ny atsimo andrefana sy ny morontsiraky ny Menabe fa ny any amin'ny faritry ny Sofia hatrany aloha zany no ahitantsika ny mafana indrindra ho an'izay andro ny sabotsy izay any amin'ny 4.30 degré celsius eo ny maripana vao vinavina ao anatin'izay ny andro ny alahady no amaranantsika azy dia saika ny tapany avaratra atsinanana hatrany aloha zany mbola miaina ny avaratraza fa ny ambony kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny mba
alika mihitsy moa zany masoandro ny ilany andrefany nosy iray manontolo ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay de somary mbola miakatra hatrany aloha zany ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany sy ny any amin'ny amoatsiraka atsinanana fa saingy atsapana fidinana kely ny maripana ambany indrindra any amin'ny tapany atsimo andrefany anosy izay efa mahazo vana tsikelikely indray moa zany tsiokatsimo ao anatin'izay de izay indray ny meteotsika tamin'ity androany ity ary manasanao hatrany ianaraka zany veloma to